Miarabantsika amin'ny anara Jesosy Kristy ry havana natratra ny sakafom-panahy alakamisy fahatelopolo ny volana avrila 2024. Amaranantsika ny lohahevitra manao hoe mpandresy ny tompo. Mivavaka tsika. Andriamanitra rainay, Andriamanitra rainay tsara indrindra, rainay be fitiavana, be famindrapo, misaotra anao izahay. Fa ianao mbola nahatoy izao anay, ianao mbola manome tombonandro, manome anay indray izao fotoana izao, ihainonay ny tenao tanatin'izao sakafom-panahy izao. Dia mitaria anay ary amin'ny alalan'ny fanahinao masina, sokafy ny fonay, ny fanahinay, ahaizanay mandray ny afatrao. Amin'ny anaran'i Jesosy ny anaovanay mivavaka. Amen. Amen. Matio toko faha-efatra ambin'ny folo ny andiny faha-efatra amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby telopolo. Matio toko faha-efatra ambin'ny folo ny andiny faha-efatra amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby telopolo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa nibihy teo ampovoan'ny ranomasina sambo kely tamin'izay, dia natopatopa ny alo-drano izy fanoto hainy rivotra. Ary tamin'ny fiambenana faha-efatra amin'ny alina dia nakeny am-pianany Jesosy nitsangatsangana teny ambonin'ny ranomasina. Ary no nahita azy nitsangatsangana tambony ranomasina ny mpianatra, dia raiky tahotra ka nanao hoe matotoa io, dia niantso izy no nitahotra. Ary Jesosy niteny taminy araka tamin'izay hoe matoki fa izao ihany aza matahotra. Ary Petera namaly azy ka nanao hoe Tompoko, raha ianao ihany dia asaovy manantona anao eny ambonin'ny rano aho. Ary hoy izy manatona dia nidina niala tamin'ny sambo kely Petera ka nandeha tambonin'ny rano hanantona an'i Jesosy. Fa raha nahita ny rivotra izy dia natahotra, ary raha vao nilentika izy dia niantso hoe Tompo, vonjeo aho. Ary naninjotra ny tanany niaraka tamin'izay Jesosy dia nandray azy ka nanao taminy hoe ry kely finoana, nahoana ny anahany ianao? Ary rehefa niakatra teo an-tsambo kely izy dia nitsahatra ny rivotra. Ary izay teo an-tsambo kely dia niankohaka teo anatrehany ka nanao hoe zanak'Andriamanitra tokoa ianao. Amen. Ray masino, manao masinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Dia manantitra ny fiarabana ho antsika tsirairay avy ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, matratra n'izao sakafom-panahy izao ho aminao anie ny fiadanana. Ho aminao ihany koa. Amen. Amen. Ity matetiko fa efatra ambin'ny folo ity dia nitranga taoriana ny namahana ny Jesosy olona tsy omby 5,000. Dia nalefa ny aloha azy aloha ny mpianatra mba hiampita ny ranomasina fa izy nandeha nivavaka teny tendrombohitra. Izany any amin'ny andiny fahatelo amby roapolo any ny ahitantsika an'izany. Ary rehefa teo ampovoan'ny alina, teo amino izy zany, dia nisy rivotra be. Nanonja ny rivotra, nanonja ny ranomasina, nisy rivotra mahery tamin'ny sambo. Ary teo anatrehan'izany indrindra zalahy mbola misalamaisa mandeha mamoaka rano sy ny sisa, no iny Jesosy mandeha manodidina anazy sady misy hitan'iry zalahy zay, tena gaga ry zalahy hoe tena ahoana zany, ary tonga dia nataony matoto io. Fa inona no nambaran'i Jesosy Kristy ao amin'ny andiny fahafito amby roapolo, toy izao mivaka izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy niteny taminy miaraka tamin'izay hoe matoki fa izao ihany aza matahotra. Izany ihany koa ry havana malala rehetra amin'ny tompo no lazaina amintsika amin'izao fotoana izao, matoki izao ihany ty aza matahotra. Matetika tokoa tsika no anambaran'olona zavatra anankiray. Nisy zao ohatra tany Madagasikara nisy ary teto Maorisy ihany koa nisy an'ilay hoe manome vola ianao, manomeza vola ianao, manome 500 ianao dia afaka herinandro iny tonga 1000. Mameza 1000 ianao fa afaka herinandro iny tonga 2000. Maro ny olona natoky an'izany. Tampotampoka teo anefa ny pio nanjavona le olona satria tena nataon'ilay olona dia nanao le olona hoe nametraka aloha ny 200 dia nahazo 700, dia napetra ndray le 700, nahazo valonjato izy, napetra ndray le valonjato, tonga hatrany amina million fa napetraka le million nanjavona le olona.
karazana fiainana zany. Eto amin'ity perikopa zay larovantsika eto ity ihany koa ny mpianatra tao anatin'ny hoe ranomasina ny samboaravoara ny toain'ny rivotra misy rivotra be zany te de niosokosona be oentin'ny niotsany ny sambo kely mety efa nisy rano tao anatiny tao eo anatrehan'izany rehetrarehetra zany Jesosy Kristy no miteny hoe matokia. Fa maninona ary ny hoe matokia? Zavatra tokony tenenin Jesosy eo ane de tonga de alao fa tazomiko ndray mandeha ty tonga de tsy mihetsika trony io sambo io fa zavatra nataony tsy tonga de nyresoudre ny équation, tsy tonga de nametrapetraka hoe tondraso alohany jerenareo rivotra sy ranomasina mitsahara, tsy nanao an'izay Jesosy. Fa inona ny nataony? Ny rasurieny foniny tsirairay avy matoki ianao ihany koa zany de zao matoki an'Andriamanitra ianao, matoki an'Andriamanitra amin'ny fiainanao rehetra ny amin'izay rehetra ataonao, matoki an'Andriamanitra. Raha ny eto amin'ity perikopa ity indray de zao rehefa tonga teo manko Jesosy rehefa nandeha nisitsika teo ananina teo ry zalahy eto sahirakirana ary natazana hoe misy olona eo mandehandeha ny ambonin'ny rano de inona ny teneniny zalahy? Matoto eo sady ny andro tamin'ny tahotra ry zareo matoto iza ino? Fa inona ny navaliny Jesosy? Izaho ihany. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo tiana holazaina amin'izany de zao tena réel le n'Andriamanitra ivavahantsika, tena misy lay Andriamanitra ivavahantsika ary izy irery ihany no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Aza mijery any amin'ny akaviana any amin'ny ankavanana ianao fa mimpanjina an'Andriamanitra. Anao trano ianao aza mijery an'izany hoe jery andro zany, mpanandro zany. Anambady ianao tany ambanivohitra tany betsaka be mihitsy ny anambady izy de lasa aloha mandeha mijery andro zay vao entina makeo amin'le pastera, ka rehefa le fotoana tsy mahafaka amin'ny pastera alondro zareo mitady pastera hafa manamasina an'iny toy izay anova daty. Fa izao matoki fa Jesosy Kristy no lalana sy fahamarinana ary fiainana, izy lay afaka atokisanao tanteraka amin'ny fiainanao satria nahoany mitoy an'eo rehefa avy eo mbola hitanao hoe rehefa niakatra teo an-tsambo kely Jesosy nitony ny zavatra rehetrarehetra. Zany hoe ny fidiran'i Jesosy Kristy eo amin'ny fiainanao ao anatin'ny sambo kely mpiainanao mampilamina ny rehetrarehetra ary zany idirantsika amin'le teny fahatelo ny tenen'i Jesosy Kristy eo amin'ny 17:20 io hoe aza matahotra. Ampidirao anatin'ny sambonao raha Jesosy Kristy de foana mitahotra ao ampidirao anatin'ny sambo-piainanao Jesosy Kristy de rava ny onjam-piainana mandeha. Rehefa miresatsika manko hoe ranomasina teo amin'ny jiosy de resaka loza zany, resaka hery manohitra zany, tena resaka fanenjehana zany, zavatra ratsy mandeha amin'ny fiainana zany. Zany akory tsy midika hoe Petera tena tompon'ny ranomasina de tena izy zany le mpanenjika, tsia. Fa Jesosy Kristy eto miteny aminao hoe aza matahotra satria nahoany hiditra ao anatin'ny fiainanao izy, ampidiro avelao izy hiditra ao anatin'ny fiainanao le hoe miditra ao anatin'ny fiainanao de zao misy perikopa anankiray ihany zay rehefa tao anatin'le sambo Jesosy Kristy de ny samy teny izy hoe mitonia mitsahara rivotra sy ny ranomasina de mitsahatra zany. Zany hoe ny fidiran'ny Jesosy Kristy amin'ny fiainanao zany de ampitsahatra ny onjam-piainana, ny onjan'ny ranomasina, ny fitopatopan'ny onja, ny fahafianon'ny rano ao amin'ny sambo kelinao ao. Aza matahotra, sahia mandrain'i Jesosy Kristy ho tombo sy mpamonjy ny fiainanao.
fa izy ny andamany mombanao rehetra. Tapitra tahiny tompo. Vavakintsika, tombo misaotra anao izahay fa Andriamanitra tianay ianao, saotra ny amin'i Jesosy Kristy izay manaiky hitantana anay, hitondra anay ao anatin'ny sambo kely ny fiainanay, dia meo anay ary ny ay hamotsitra ny momba fiainanay rehetra, nolotra momba fiainanay rehetra ho anao Jesosy Kristy, ka atoko tokoa izahay fa ny amin'ny zavatra rehetra izay lalovanay dia ianao nefa mihevitra ny amin'ny mombanay, dia misaotra iray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Eny ary havana malala rehetra amin'ny tompo, tapitra sady ny volana aprily dia samy tahin'Andriamanitra ihany koa tsika rehetra rehetra. Tahin'Andriamanitra.